Efa ndresaka an'izay tontolon'ny fahasalamana izay any isika dia tsara ny mikojakojany maso mba tsy handairan'ireny karazana aretina samy hafa ireny. Raha ny katarakta manokana no asiteny dia mbola ireo zokiolona ihany koa no matetika hiaran'izany aretin'ny maso katarakta izany. Ity aretina ity nefa dia tsy misy afa-tsy ny fandidiana azy ihany no fanafany. Arahantsika indray ny tati-baovao. Ny areti-maso katarakta no tena pazon'ny zokiolona raha ny fanamarihana ny mpitsabo avy amin'ny Alliance 7 First. Rehefa manomboka manjavozavina ilay maso, ohatra ny androany zao ny katarakta no betsaka kokoa ny momba ny solomaso. Fa tsy maintsy miroso amin'ilay fanadiovana antsika rehefa masaka ilay katarakta. Nandritra ny fizahana maso maimaim-pona ny tanterana androany dia nisy izay voamarina fa misy izany katarakta izany raha nitaritra voaray. Raha pazon'ny zokiolona ny katarakta dia aretin'ny maso samihafa kosa ny pazon'ny tanora sy ny ankizy. Misy ihany ireo fihetsika tsara atao matetika mba hisorohana ny areti-maso. Mila tanana madio misasa-tarehy, mila misotra be, mila manatona dokotera rehefa misy tsy azo azy momba ny maso. Marihana fa mandray olona isan'andro ny Alliance 7 First aty amin'ny AGR Ampeflo ary tombony ny ananan'ny solomaso. Arakaraky ny degreny solomaso kosa ny vidiny fa mazana eo anelanelan'ny 3 alina sy ny 5 alina ariary eo.